Taranja Lomano niditra teo amin'ny andiany fahatelo ny test de classement izay taterahan'ny Fédération Malagasy ny Taranja Lomano. Hatreto aloha zany dia mbola mitarika vonjomaika Estela Fisirabetsara eo amin'ny vehivavy ary Rasonjatovy Mikaela eo amin'ny lehilahy. Mbola mitarika vonjomaika Estela Fisirabetsara eo amin'ny sokajy vehivavy sy Rasonjatovy Mikaela eo amin'ny lehilahy hoan'ny izay filarana akapobeny eo amin'ny Taranja Lomano izay taorin'ny dingana fahatelo amin'ny test de classement izay nitaterahana androany tetsy amin'ny toby filomanosana tetsy Ampefilo. Zava-bita tsara indrindra kosa no montsana tamin'ity fananana ity ho an'ny sokajy poussin teo amin'ny 200 mètres katinazy izay vitany andriam-peny manana Nathan 3 minitra sy 2 sekondra sy 4.20 apahazatiny raha ohatra ka 3 minitra sy 4 sekondra sy ohatra apahazatiny zany izay andra le fisitraka tamin'ny taona 4 Pilomano sy 10 avy amin'ny club afolo no tonga niatrika ity fananana ity. Tondra fanazavana mikasika indrindra ity test de classement ity sy ny fiadina ny tompontakan'ny Madagasikara Ndramatoa Volona Razafindrainy be tale teknika nasional ny Taranja Lomano. Ny androany aloha dia hita fa nisy ihany ny ankizy na vita temps tsara zany. Dia ny androany moa ny taraky ny test de classement fanao isan'andro dia 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres ho an'ny minime et plus ary afaka mifidy an'izay nage tiany atao izy fa ireo zany tsy maintsy ataony. Dia ho an'ny benjamin et moins indray dia ny test imposé androany ho anazy zany 50 brasses, 100 brasses ary ny 204 nage. Ny 50 mètres sy 100 mètres moa efa vita androany maraina teo iny ary ny 200 mètres zany no atao raha resahana zany ty test de classement androany ty dia izy ty zany mbola azo lazaina ihany hoe provisoire satria mbola hitambatra amin'ilay any Tamatavy misy bonus zany dia misy koa repêchage ary misy koa rattrapage dia izay tena meilleur temps mihitsy zany no ivoaka ny Tamatavy. Dia rehefa vita zany ny championnat de Madagascar ny Tamatavy izay vao tena hoe ho hita hoe iza zany no tena amin'ny voaloha sy ohatran'izay amin'ilay classement définitif fa ny androany zany dia classement provisoire ihany aloha zany no ivoaka. Raha ohatra koa zany ka jerena indray le test de classement sy le androany sy le ho an'ny Tamatavy amin'ilay définitif dia amoaka ireo izay andray anjara amin'ny championnat d'Afrique des jeunes sy championnat d'Afrique open zany ka io tsy miankina amin'ny fédération ny hoe ametra hoe izao no andena izao fa miankina amin'izay fananan'ny fanjakana ihany zany ny budget izay hoe octroyen'ny fanjakana amin'ny fédération zany no ahafahana hoe izao na izao zany ny ankizy andeha. Amin'ny ty test de classement fahatelo ty somary betsabetsaka ny tsy nandray anjara. Inona mahasamy hafa ny manana tombo manokana ve le androany raha miohatra amin'ilay any eto Masina zany ho an'ireo le tsy nandray anjara sa inona no azo hanazavana an'izay? Maromaro ny tsy nandray anjara. Ny antony satria arak'ilay fanlazaiko hoe misy repêchage na rattrapage amin'ny Tamatavy zany ho an'izay tsy nanao an'ilay test na ho an'izay nanao ratsy androany ka raha ohatra zany ka ataontsika hoe ny any amin'ny province zany misy zao tsy tonga zany tena ny lavitra fa Antsirabe zao no tonga androany vakina karatra dia angamba zareo zany mety hoe mba tsy andaniany vola na tsy fantatra samy manana stratégiany moa zany ny ligue tsirairay dia sy ny klioba ny fileovana dia mety hoe izay zany nampatonga anazy hoe tsy andray anjara androany fa ho atampany any Tamatavy. Le nandray anjara androany indray nefany possible mety ho tsara le temps any androany dia raha manao repêchage izy any Tamatavy nefa le meilleur temps ny raisina dia raha sanatria ka ratsy le any Tamatavy dia nahazo tombony izy zany mihoatra n'le any Tamatavy. Toy izao ary ireo filarana vonjomaika tamin'ity test de classement andiany fahatelo ity. Eo amin'ny sokajy zazavavy aloha dia voalohany Estela Fisirabetsara avy eo amin'ny Manajinina, faharoa Rabarjona Muriel avy eo amin'ny Saint-Michel, larana fahatelo Rakotovelo avy eo amin'ny Manajinina.
ho an'ny sokajy lehilahy kosa voalohany Rasolonjatovy Mikael avy eo amin'ny Saint Michel, faharoa Andrenirina Lalanомena avy eo amin'ny Kosfa, ary fahatelo Rakotomavy Stefana avy eo amin'ny Saint Michel.